amin'ny fifaliana lehibe indray no ansoana tokantranotsika amin'ny jinetia tonga amin'ny fotoanantsika izay rahantsika amin'ity fandarana manokana ity zany saingy ataontsika ao anatin'ny larana fampianarana foana zany larana fahatelo amby roapolo zany izy fa fandarana manokana mazava ho azy moa zany fa ilaina motorina atao anatin'ny fampianarana, ilaina ho renesin'ny olona, ilaina ho arahan'ny olona manerana amin'izao tontolo izao. Afaka manaraka nareo amin'ny teny frantsay ao amin'ny YouTube Yahosoa TV français. Afaka manaraka nareo amin'ny teny anglais ao amin'ny Yahosoa TV Yava Yahosoa TV zay mihitsy rehefa sita anglais zay. Ny chinois zany dia Yava Yahosoa TV chinois. Reo moa zany ny langue azorana dia malagasy moa zany ao amin'ny Yahosoa TV malagasy. Afaka mahita ny ino moa zany ny fandarana ianareo. Rehetransika aloha zany dia arikivavaka metraka amin'ny teny mpiara-tanana Yava ho voninahitry ny ranomasina iarivavaka atsika. Saotra betsaka dadambarany amin'izao fotoana izao izay ahafana manazava mampianatra ny olona ny fahamarinana ho voninahitry ny ranomasina. Ilay andro ny fahamariana, fametrahana ny fahamarinanao, fametrahana ny voninahitranao. Taio izao teny izao dadambara Yayava, aroka ho hamarinanao mandrakariva ny teny ho voninahitry ny ranomasina isan'andro zany. Dia apetraka ho ampiara-tananao ny teny izay ambarako sy rehetra teny hozaraina amin'ny tsirairay avy ho fahafantarana ny olona ny fahamarinana dia ny fahamarinanao. Saotra betsaka dadambara Yayava amin'ny anaranao Yahosoa naovana an'izany teny rehetra izany. Amen. Fandarana manokana ny fandarantsika androany ataontsika hoe larana fahatelo amby roapolo fampianarana indray. Ny ambassadeur-n'i Yahosoa Eliana mandroso tokantranontsika eny amin'ny teny ity ary amaly ny fanontaniantsika rehetra izay apetraka avy hatrany angamba manarana telefona eo amin'ny écran mba ahafahany olona mandefa SMS. Ataontsika SMS ny antony be dia be ilay tapatapaka. Be dia be ny tapatapaka. Mety isy koa avy any ampitan-dranomasina dia efa mesazy raha telefona no sahirana be tsika. Fa SMS tsy maintsy tonga ary tsy maintsy voavaly daholo rehefa SMS zany. Dia ilazana antsika fa atao avy SMS izy 032 86 663 98 032 86 663 98 zay antsika rehetra izay manaraka amin'ny radio dia mety tsy mahita an'ilay numéro telefona nareo dia izay naveko izay 032 86 663 98. Ny fantaina mipetraka moa dia hoe ngamo rehefa mivavaka dia mbola mpanota. Iza zany nampianatra an'izany teny izany. Izay moa zany ny lohateny ny fandarantsika androany. Iza moa zany milaza fa rehefa mpivavaka na hoe manara-dia an'izany zanak'Andriamanitra zany dia mpanota ny dikan'izany, afaka manota. Satria izay mihitsy moa zany ny tena iainan'ny olona sy arahan'ny olona mbola afaka manota mihitsy fa io zanak'Andriamanitra io rehefa maty dia noentiny daholo ny fahotana ary namela ny fahotana izy tamin'ny izy maty teo amin'ny hazofijaliana ary ny dikan'izay dia afaka manota foana amin'izay ny olombelona. Dia moa zany ny tena zavain'ny olona rehetra manerana azy tontolo izao zany. Izay ilay mpanara-dian'i Jesosy rehetrarehetra izay hoe afaka manota daholo ny olona rehetrarehetra ary izy afaka manota iny dia ny antony dia satria efa ny zanak'Andriamanitra iny ny fa mitondra ny fahotana sy ny karazany ka afaka manota intsony. Zany ataoko tena Andriamanitra vendrana be mihitsy fa ny président république raha mbola misy saina noho izy. Dikan'izany ange zany Andriamanitra maneraka olona anao ratsy ange dikan'izany. Tena Andriamanitra vendrana be sa mihitsy be ny teny ilay Andriamanitra vendrana be. Zany ma tsy sady tsy namorona iny tsy nanamboatra iny tsy zanak'Andriamanitra zany iny tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany Jesosy io teneniko io. Jesosy zany hoe masika be anao tena tonga ny andro andravana zany. Andrava an'izany zany Elia zany zany efa mahitsy be ny teniko. Andrava an'izany mihitsy raha tsy moramora nanaovan'ny olombelona 2 arivo taona na tsipitsipi iny amin'ny elo zay. Ny adalanareo izay mbola teo atsipiny amin'ny elo any efa tsy tonga saina dia anareo ianareo fa anjarako ny mampianatra sy miteny hoe aza miditra amin'izany intsony rehefa ampy izay 2 arivo taona izay efa be loatra izay
na tsy mpindrentany amielo zay de tsy tena tara kosa tara loatra natongavanao tsisy tara zany normal biara ny fatongavan'ely azy mety be mihitsy ny tena izy mihitsy ny tena izy zay satria maninona miteny an'izany ny filoham-pirenena raha mbola mba manome polisy zandarma hiambina ny olona tsy hanao ratsy ary raha manao ratsy le olona tena gadrainy any amponja mihitsy nasiny ny tribonaly anaovana fitsarana ary mandefa olona any amponja ny mpanao ratsy dikan'izany tena mbola mandinika ny olombelona ny olona Andriamanitra tomponareo ary Andriamanitra tena manakotana fiarahamonina ny Andriamanitra nareo satria manirakolona anao ratsy hoe tsy manina fa mahazo manao ratsy ianao fa beba fotsy rehefa tonga sabotsy lady avy areno indray rehefa avy eo dia beba sabotsy lady mazava be ny teny ely ahy hoe ny filoham-pirenena raha mbola misy saina ary ny prime ministre malagasy raha mbola misy saina raha malagasy ny resahana dia ny prime ministre nareo ny tanàna izay misy nareo any raha ny Amerika zany dia ny filoham-pirenenareo ny mbola misy saina no le jizasy nareo na any amin'ny Frantsa dia ny filoham-pirenenareo mbola misy saina no Jésus nareo satria ireny ana mbola mitady ny hevitra ny tsy hampanotanario sazinareo raha vao manao ratsy mbola misy saina noho ny Andriamanitra nonge ho any filoham-pirenena dikan'izao mbola misy fahendrena ny filoham-pirenena sy ny prime ministre sy ministra noho ny Andriamanitra tomponareo adalanareo izay hanompo an'izany zavatra zany mba tonga saina ho mialohan'ny mesazinareo moa zany dia ny anana nefako an'olo hoe zatra tena mahavariana nge zany sady zany hoe ahoana tokoa moa ianao ve dia Andriamanitra ho no arahanao amin'ny mampamorona anazy zany any ianao zany ny dikan'izay raha mpamorona izy mpamorona eo Andriamanitra io dia zany any ianao zany ka raha mpamorona zany le Andriamanitra maninona moa izy mamela ny zanany andehanao ratsy raha Andriamanitra zany na ny ankonany anao ratsy fa ny tena Andriamanitra dia zao tsy manaiky ny ankonany anao ratsy novi tahaka ny ray aman-dreny mananjanaka dia tsy indray aman-dreny mihitsy aniraka ny zanany hoe andana manao ratsy fa mifona fotsiny aminay ialahy rehefa avy eo ohatran' zany angely sary dana mangalatra ialahy dia rehefa azo lahy daolo zatra rehetra dia veny aty amin'izay mifona efa nazo aloha zay dia avelako rehefa avy eo indray iverina indray rehefa rapitso indray jangatsanga indray anao rapitso dia mifona fotsiny indray rehefa avy eo ohatran' zany ange ty sary ty tsy mba Andriamanitra zany amina fa devolo manao an'izany hevitra zany tsy mba misy Andriamanitra ny teny an'izany zao ny tenyle Andriamanitra marina fa zany moa fampidirana taony ary teny entina tonga sainanareo hoe tsy izy mihitsy ny ty Andriamanitra ny tomponareo hatramin'izay ty fa mpiara-miasa amin'ny devoly zay moa le fampianarana tary amin'ny numéro 18 sy 19 zay mpiara-miasa amin'ny devoly io ny androny dia zao ilay tena Andriamanitra dia namoaka an'izao fanambarana zao aza manota intsony zay ny tena baiko n'ilay Andriamanitra tena marina hoe aza manota intsony ka raha izay Andriamanitra tena marina zay ny namoaka an'izay baiko zay aza manota intsony zay ahoana moa zany ianao ny lasa mbola misy miteny hoe mahazo manota kambo fa netin'ilay zanak'Andriamanitra ny fahotanao dia afaka manota anao fa mibebaka fotsiny rehefa avy eo tena zany rehefa tehan'ny feon-demony ny teny izy zao tsy rehefa-tsika ny histoiran'ilay vehivavy-janga ilay vehivavy-janga any dia zao rehefa nijangatsanga izy dia tratra ny olona dia nomelohan'ny olona ary nandeha hovolora rehefa nentina teo amin'ny Jehosoa azy dia hoy Jehosoa hoe zay tsy nanota taminareo naoka hitorabato azy voalohany zany ny tenyilay zanak'Andriamanitra tena marina zay kanjo moa zany hiala daholo ny olona tsisy afaka nitorabato satria samy mpanota daholo dia izy amin'izay Jehosoa mantsan'ilay olona hoe raha vehivavy eo nakaiza daholo ilay olona naiky hamonanao teo dia tsy hisy eo intsony tompoko tsy nisy nanameloko anao va dia tsy hisy ohatry izy dia hoy Jehosoa hoe za koa tsy manameloko anao intsony teo zany le fanadiovana teo za tsy manameloko anao intsony zany hoe nodiovina ilay vehivavy nomboka teo hoe za tsy tondra fanamelona anao intsony fa izao kosa manomboka eto aza manota intsony ianao izany hoe izay olona ny fanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra tena marina dia nahazo an'izay teny izay taona hoe manomboka eto aza manota intsony zay ny tena ny fanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra marina matoa zany nareo mbola manota mandrak'androany tsy ilay zanak'Andriamanitra tena marina ny fanena taminareo fa devoly ny fanena taminareo alay tomponareo tena devoly akitsira fotsiny zao
Lovaka itsika zay tantara zay. Zay ihany dia fampiandiniana ireo ny zavatra rehetrarehetra sany zay. Zay ihany dia ampiandiniana ireo ny zavatra rehetrarehetra zay. Mba jerevantsika mba ampidirina kely angamba ty teknisianina. Jaona 9 andiny fa Jaona 9 andiny fa 7 ary raha nandre zany izy dia nivoaka tsiray hatramin'ny zokonjokony ka hatrany amin'ny zandrijandriny ary Yahosoa irery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy. Ka rehefa nitraka Yahosoa dia izy taminy raha vehivavy aizy ireny tsy nisy ny nameloko anao va? Ary hoy izy tsy misy tompoko. Dia hoy Yahosoa za koa tsy manameloko anao. Zay le hoe le famindram-pony mandeha voalohany. Dia izy hoe za koa tsy manameloko anao. Ary eo aoriana le famindram-po amin'izay na le fanadiovana le teny manafaka anao dia misy toy le teny hoe mandehana ary amin'izao sisa izao aza manota intsony. Zay zany no toy ny teny Yahosoa hoe aza manota intsony ao aorianan'izao zahatra niaonanao tamiko izao, aza manota intsony ianao. Zay ny voalazan'ny teny marina zany zay. Zay le hoe tsy maintsy mandeha le famindram-pony Yahosoa le fanadiovany aorianan'izay aza manota intsony. Aneny Jesosy kosa dia manontany foana. Fa rehefa avy eo mifona indray dia manontany ihany dia mifona. Jerevantsika deo aloha zay melony natongavan'ny SMS nareo amin'ny fanontanianareo hoe ngamo mbola mahazo manota rehefa tafaraka amin'io Andriamanitra marina io. Valiteny ny devolo miteny hoe mahazo manota fa le Andriamanitra marina miteny hoe tsy mahazo manota intsony. Dia dinio zay miaraka aminao zany manao koa izy le miaraka aminao. Ele izy zay. Antsika aloha hitodika indray tsika any amin'ny teny manaraka indray. Antsika aloha hijery indray tsika aloha Jaona 5:5. Jaona 5:14. Rehefa afaka izany dia hitany Yahosoa teo an-kianjan'ny tempoly raha lehilahy. Dia hoy izy taminy ino efa sitrany ianao aza manota intsony fa andraho anjoanao zay ratsy nohony teo. Teny faharoa navoaka ilay tena zanak'Andriamanitra tena marina izay hoe mba tsy anjoanao ny ratsy nohony teo dia aza manota intsony ianao. Zany hoe izay olona ny fanena tamin'io Andriamanitra marina io zany, ilay zanaky ny avo indrindra ilay tena izy dia ny tenenany hoe aza manota intsony fa andraho anjoanao ny ratsy nohony teo. Aza manota intsony fa andraho anjoanao ny ratsy nohony teo. Izao ny voalazana soratra masina ato hoe aza manota intsony fa andraho anjoanao izay ratsy nohony teo. Izany hoe mazava be zany ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra fa rehefa tafaraka aminy dia tsy mahazo manao ratsy intsony. Zay zany le tena tafaraka amin'io zanak'Andriamanitra io, tsy manao ratsy intsony. Nao tsika aloha itsan'ny teny manaraka indray tsika aloha. Roa zany zay no ahitantsika hoe tena tsy mahazo manao ratsy tafaraka amin'io Andriamanitra io zany. Vakentsika indray ny Jaona voalohany, dao ndraiky itsika mbola hijery teny hoe ahoana marina ny teny io zanak'Andriamanitra io hoe mety ve le manota zany. Andao hidirantsika indray amin'ilay Jaona voalohany toko voalohany ato indray tsika fa ity ny fiafenan'izy menakavy ao amin'ny 9:9 ato daholo Jesosy no miafina. Ty ny fiafenan'i Jesosy ty. Jesosy tena zahatra tena tsy izy mihitsy. Jesosy Jesoa ity ny afenany. Jaona voalohany toko voalohany 9:9 mihaino daholo zany Jesosy menakavy amin'ity teny ity. Raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ato anatintsika. Zay zany aloha zany ny teny voalohany zay. Hoe raha tsy manana ota ny ontsika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatintsika. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetrarehetra. Zay dia toy izao ihany. Raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ato anatsika. Dia io faran'io ny tazomy zareo amin'izay hoe raha hoy isika hoe tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ao anatsika. Tazomin'ny Amerikanina io, Frantsay, ny Anglisy, ny Alemaina, Malagasy, ny Afrikanina rehetra zao tontolo zao dia miara-mitazana io teny io ka miteny hoe
tsy maintsy manota ony araka ny tenin'ny apôstôly Jona. Ary raha ohatra ny sanatrehan'izany apôstôly Jona tokoa nampianatra an'izany, efa any amin'ny elo Jona mizoatsika amin'ny teny zao ary mitony kitoza araka ny teninareo. Raha tena izany tokoa ny tiany tenenina tamin'io. Raha i Jona no nitarika ny olona hanohitra ny tenin'ny Jehosoa, ilay zanak'Andriamanitra tena marina, ka ny teny zany Jona zany nanohitra ny tenin'ny Jehosoa le hoe aza manota intsony fa andrao anjoanao ny ratsy noho teo. Ka i Jona indray no miteny hoe mahazo manota ka mo fa ratsy mpanota dia mampandainga an'Andriamanitra nareo. Dia miteny aminareo fa efa any amin'ny elo Jona mizoatsika amin'ny teny zao. Ary mahitsy be ny tenin'ny Eliafa tsy sangina mihitsy izany teny zany. Any amin'ny elo Jona na hoe eo anaminy. Satria navita nanohitra ny Jehosoa, ka zay manohitra ny Jehosoa na apôstôly na iza na anjely na iza na fanahy masina na fanahy iny, any amin'ny elo zay manohitra ny Jehosoa. Ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Katmars, fety be any Jehosoa. Tonga ny fotoana ankalazantsika ny verena amin'ny anarana mitondra famojeny Yayava sy Jehosoa. izay toriana ambasadorina Jehosoa Zadia Elia. Jehosoa no dia raina tsalofa mamiara ny tsinjaka kaza miafafaro. Famidera ny Jehosoa dia tena fifaliana be. Ny tena goavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Jehosoa ilay niteny taminao hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Izay no afantaranao any Jehosoa ilay tena maro. Ka tsisy nilaza izany afa-tsy Jehosoa izay nitoriana ambasadorina Jehosoa Zadia Elia ireriany. Ny faefatra ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetriketrika Ety amin'ny fohy be ny fanjakana Jehosoa Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. Ka ianao olombelona io, tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao. Yayava sy Jehosoa. Kutungava taola raha iara-pety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao. Azadino Satria ny tenin'ny Jehosoa dia tenin'ny dada Yahva. Tahaka ny Elia tsy manohitra ny tenin'ny Jehosoa mihitsy. Mazava zany izay teny izay. Ka raha io teny io ny afina fenanareo dia miara-mitsipy any amin'ny elo miaraka amin'ny Jona nareo satria nanohitra ny tenin'ny Jehosoa. Satria ny tenin'ny Jehosoa dia ny teny mihitsy hoe aza manota intsony. Ka raha ohatra ireo milaza fa i Jona no nampanota anareo miara-mitsipy amin'ny Jona any amin'ny elo nareo. Fa tsisy Andriamanitra tia lalan'izay Jona zany na tia lalanao. Fa i Jona sy ny olombelona dia mitovy ihany. Ka raha nanohitra ny tenin'ny Jehosoa zany Jona zany any amin'ny elo izy amin'izao amin'ny teny zao. Dia any amin'ny elo tahaka ny rehetra rehetra. Dahoara jerevantsika ary lefa andeha an'ilay teny azy. Inona tonga ny Jona ny teny an'io? Ny olona izay mbola tsy tonga amin'ny Jehosoa, raha izy no miteny hoe tsy manana ota za, dia mamita teny izy ary ny marina tsy ao anatiny. Izay ny dika ilay aty amin'ny 9:9 sy 10 hoe raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy. Satria ny olona rehetra tokoa dia tena mpanota daholo. Ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy fa ny olona dia mpanota. Samy nanota izy rehetra ka tsy sy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Reny le izy reny. Raha mbola tsy tonga amin'ny Jehosoa ilay olona dia tsy maintsy mpanota izy. Izay ny dikan'io teny io.
zay ny dikany hoe raha misy miteny hoe tsy manana ota dia mpamita tena ary ny marina tsy ao anatiny, satria ianao raha mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa dia tsy maintsy mpanota ianao. Ary zany ny ilazana amin'i Jesosy izay olona miaraka amin'ireny fa olona mpanota ireny satria tsy mbola tonga ty amin'ilay tena izy. Fa ao amin'ilay pisoloky nareo no nandeha dia hoy ilay pisoloky mahatsinareo hoe mpanota nareo. Pisoloky io tsy niantona teo amin'ny fijaliana zao fa zatra mpamitaka io. Samy mijery ny marina tsika mioko anao teo nke ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra ny tenin'ilay zanaky ny avy indrindra nke fa mioko anao teo e. Kaza mamaly tsony ianao fa ny tany sy ny lanitra ho levina hoy Jehosoa fa ny teniko tsy ho levina mandrakizay. Aza hoe zay teny izay. Ka raha ny teny izy hoe aza manota intsony dia tsy misy mahazo manapotika izay teny izay. Matthieu 24 firy misy loatra efa tsika kely teny hitina kely any tsika aloha. Matthieu 24:36 sa 33 ohatry rehefa tsika kely aloha. Matthieu 24:35. Matthieu 24:35. Ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina. Ny lanitra sy ny tany ho levina ozy ilay teny fa ny teniko tsy mba ho levina. Zany hoe ilay teny hoe aza manota intsony tsy ho levina mandrakizay ka raha nisy nandevina an'iny dia voly izay nandevina an'iny. Raha nisy ny teny zany hoe tsy maintsy mpanota nareo ka tsy maintsy manota nareo ka dia manohitra an'ilay teny ilay zanak'Andriamanitra amin'ny teny hoe aza manota intsony. Ka raha misy zany nampianatra nareo hoe tsy maintsy manota dia ny kontra n'io tenin'ilay zanak'Andriamanitra marina io ary rehefa ny kontra ny teniny dia voly izay nanohitra anazy. Satria ny teniko izy tsy azo le volona. Zany tonga na miteny hoe tandrema ianao tsy misy jona ny teny taminao mihitsy hoe ndany ianao manota fa ny agigenao mahatonga anao miteniteny foana ianao no te hanao zavatra tsy manjary amin'io Andriamanitra marina io ianao no tenao ratsy any dia ilay Andriamanitra marina no endrikendrehanao. Daholo aloha tsika anaraka an'ilay teny zany. Ohatrany ohatra mafimafy be ny teninao ambassadeur sa tena tsy mafy zany. Raha ny mora indrindra tokony renisy ny sofinao zany fa tokony mafimafy noho zany no tokony hoeninao satria be izay nahadalana nataonareo izay hoe tsy heverinareo fa faly aminareo Andriamanitra tokony fampianarana io. Izy ve ary miteny hoe aza manota intsony dia nareo nefa ry mamaly hoe tsy maintsy manota fa tsy possible mihitsy izany. Nareo no te araka amin'ilay Andriamanitra tsy izy nareo any dia ny famarinan'ilay Andriamanitra kosa ny potipotehinareo. Iza mampanaonao an'izany kosa ny ianao? Dahoary Jaona voalohany toko voalohany 9:9. Koa raha hoy isika hoe tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatsika. Zay aloha zany le hoe raha misy mbola sy tonga amin'ny Yehosoa anao dia mpanota ianao ka raha ianao raha mbola sy tonga amin'ny Yehosoa no miteny hoe za tompoko tsy mpanota intsony dia mpandainga ary mpamita tena. Zay no mahatonga izay niaraka tamin'i Jesoa rehetrarehetra na Jésus Jesus ny teny daholo nareo hoe mpanota satria tsy mbola tonga atao amin'ilay izy nareo. Dia tsy maintsy miteny mpanota nareo, porofo mitohaka amin'ny tenda nareo fa tsy mbola tonga ao amin'ilay tena ilay zanaky ny avy nareo fa pisoloky io miaraka aminareo sady mpandainga ny pisoloky tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany kory io na ny kely ary tsy nanitsaka tety kory ny ary ny tongotra io. Toizantsika amin'izay ny 9:7. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika, mila miaiky ny fahotanao ianao zany dikan'izay dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika. Tena tany dia mamela izy raha miaiky itsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetrarehetra. Afaka daholo ny tsy fahamarinanao rehetrarehetra hatrany amin'ny fieritreretana ratsy voadio daholo mihitsy. Tsy mety manana saina ratsy mihitsy fa tsara foana ny saina, tsy mety mandeha makany amin'ny zavatra ratsy mihitsy izy fa ho an'ny Yehosoa daholo ny zavatra rehetra. Zay ny fiainany. Ny fiainany dia ho an'ny Yehosoa, velona ho an'ny Yehosoa, miara-mipetraka amin'ny Yehosoa, miaina ho an'ny Yehosoa. Yehosoa ny antony fivelomany. Zay ny olona tena tafaraka amin'ny Yehosoa zay madio tanteraka hatrany amin'ny fieritreretana madio mihitsy. Toetrika ilay teny. Koa maninona ary eto misy miteny hoe raha misy miteny hoe tsy manana ota isika dia mampandainga azy. Ka raha mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa ianao no miteny hoe za tsy mpanota dia mpandainga ianao. Any amin'ny Jesosy tsy misy an'izany afaka ny fahotana zany.
ao am' Jesosy tsy misy andro zany afaka mifahotana zany. Zay ny dikan'izany. Dia itoy amin'izay ary io teny eo am' Jaona voalohany toko voalohany io notohizany Jaona io ry am' Jaona voalohany toko fahatelo fa tsy najanony teo fa notohizany ry am' toko fahatelo am'izay. Zany hoe nitoy io teny io fa tsy nijanona teo. Ao amin'ny andininy ao amin'ny toko fahatelo dia ao amin'ny andininy fahaefatra am'izay no jerevantsika. Andininy fahaefatra. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahaefatra. Izay rehetra manota no mandika ny lalàna. Fa ny ota ny fandikana lalàna. Zany hoe ny olona zany rehefa nandika an'izay teny Eo azy aza manota intsony ka ianao milaza fa mpanota dia efa nanota ianao zany dikan'izay aloha. Fa fanaporofonana rehefa nandika ny teny Eo ianao dia efa mpanota ianao zay. Zay mahatonga ny vavan'ny tsy afaka mifahotana. Andininy fahadimy. Fantatrareo anefany fa izy no naseho anaisitra ny ota. Io ara le teny. Nanaisitra ny ota ary izy ary tsy mba misy ota mihitsy ao aminy. Zany hoe rehefa ny olona zany no tonga ao aminy dia tsy misy ota mihitsy ny ao aminy. Dia toy izy amin'izay ary ny andininy fahaenina. Izay rehetra mitoetra ao aminy ara dia tsy manota. Nizaniza zany tafaraka amin'ny Eo dia tsy manota intsony. Zay ny tena nytenenin'ny Jaona zay. Ary taorian'ny fananarany tarikatra amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andininy fahavalo dia nitsindriny amin'izay ny teniny fa rehefa tonga ato amin'ny Eo kosa nareo dia tsy manota intsony. Ary zany hoe raha mbola tsy tonga amin'ny Eo nareo dia mpanota nareo. Rehefa tonga ato amin'ny Eo kosa nareo tsy mpanota intsony. Zany mampiseho miariary mihitsy fa mpamitaka sy mpandainga iny Jesosy iny. Dia iny Jesosy mandainga io. Adalanao zay te hiaraka amin'izany Andriamanitra mampandainga sady mampandainga ny Andriamanitra marina ary misy loko ny asany ary nandefanareo any amin'ny hery. Adalanao raha mbola hiaraka amin'izany ianao safidinao moa inoko. Raha tsy hoe miaramila ny devoly tokoa ianao dia naika an'izany famononanao zany. Fa raha olombelona normal maheno any hery amin'ny teny tonga saina daholo ary tsisy manaiky fitahana intsony. Adino eko anareo ny fanaporofona. Io iny izy io toy antsika eo amin'ny andininy fahaenina. Izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota. Nizanizany zany mitoetra ao amin'io Eo io dia tsy manota intsony izy. Fa izay rehetra manota ozy izy ao mitenin'ny Jaona amin'izay dia sady tsy nahita anazy ary tsy mahalala anazy. Tsy netan'io zanak'Andriamanitra maro io nareo. Midika zany fa i Jesosy dia tsy zanak'Andriamanitra. Jesosy dia tsy zanak'Andriamanitra marina. Tsy izy io. Pisoloky ary mpamitaka satria nampanota anareo foana hatramin'izay. 2 taona reo mipetraka ato anatin'ny fahotana. Tsy afaka anareo zany midika an'izay. Mbola hiteny any venareo fa marina ny lalakaleana. Toizantsika ihany ny teny Jaona satria Jaona ihany nampanganareo dia ilay Jaona koa ny namafy ny teniny. Jaona voalohany ihany toko fahatelo andininy fahavalo. Daoarany. Andininy fahasivy avy hatrany moa vakiantsika. Aleo andininy fahavalo aloha tenentsika ny tenin'ny apôstôly Jaona. Izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Io izy io. Nizaniza zany manota dia avy any amin'ny devoly zay satria efa tonga Eo manala ny fahotana. Izay manota amin'izay izy Eo amin'izao dia avy any amin'ny devoly izy. Ianao zany rehefa mpanota dia avy any amin'ny devoly ianao. Mpitondra fivavahana ianao. Laza ianao zany fa mpanota ny olona. Avy any amin'ny devoly ianao. Andriamanitra tompony olona ianao. Laza ianao fa mpanota ny olona ary ampiresinao ny ota ny olona. Avy any amin'ny devoly ianao. Zany hoe olona ny rahana devoly akety zany io miaraka aminao io. Mametrereta. Mbola tsy tonga saina miteny mandeha ihany ianao. Asakasakanao aloha fa zay ilay fandarana androany fanavotany ity. Niendra mahita loza kamery ny adala mandrosoka vo. Dao raha vakentsika indray ny teniny. Andininy fahasivy. Ty le nitenenin'ny apôstôly Jaona ihany. Ovaly ilay Jaona voalohany toko voalohany andininy fahavalo sy ny fahafolo. Hoe ny olona izy Jaona rehefa tonga ato amin'ny Eo tsy mety manota intsony. Ilay tena zanak'Andriamanitra tena marina. Izay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota. Matoanao zany mbola manota dia tsy nateraka io Andriamanitra ianao fa nateraka Jesosy dia io ianao mpanota io. Mbola tsy nateraka ilay zanak'Andriamanitra tena izy ianao fa niteraka anao dia ilay pisoloky no niteraka anao. Ilay mpamitaka no niteraka anao. Fa ilay Andriamanitra tena marina tena manizingizina mihitsy netrany amin'ny Jaona apôstôly tsy nivadika tamin'ny teny Eo izy. Fa nitazomy ny teny Eo hoe izay rehetra nateraka io Andriamanitra io dia tsy manota satria maninona ozy izy.
satria ny voany mitoetra ao anatiny ka tsy mahay manota izy. Tena ntsindriana fandroany, tsy mahay manota izy fa manina hoany satria nateraka Andriamanitra. Isan'ia zany nateraka io Andriamanitra io dia tsy manota intsony, fa zay nateraka iny devoly io manota foana, ary miteny hoe tsy maintsy manota sy ny karazana. Devoly ny rainy. Soratra Masina daholo miteny anio tsy misy nidirany Elia mihitsy ny zanona kely fa samy soratra Masina jerevantsika ary confirmeny Elia mihitsy ny teny le zanak'Andriamanitra marina lay maty teo miazy fijaliana hoe aza manota intsony. Zay ny tena teneny ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany. Ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany fa tsy zany namorona. Andana vakeo fa fanomeko tarihany voavonanomboka ny fandarana ao anatin'ny baibolinareo le izy. Ary rehefa avy eo dia nitsindriny apôstôly amin'izay zany teny hita zany. Mbola nampiny ao amin'ny Jona voalohany toko 5, mbola nampiny teny akaiky indray 9:20. Jona voalohany 5:18 tindraingy ny teny manaraka. Jona voalohany 5:18 mbola nitsindriny Jona daholo ny teniny. Io zany tsy Jona akory no makany amelo sanaty zany fa ianareo no makany amelo zay nanendrikendrika ny Jona. Nanendrikendrika ny apôstôly Jona salary Saolina, salary Ioananina. Ianareo zay nanendrikendrika anazy mitsipy makany amin'ny elo fa tsy izy, satria izy tena niteny mihitsymihitsiny teny fa naporofona manaraka. Mbola i Jona ihany no teny aty. Fantatsika fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia tsy manota, fa izay nateraka Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasikazy akory ilay ratsy. Tsy azony devoly kasena mihitsy ny olona miaraka amin'io Andriamanitra marina io izay nateraka eo Andriamanitra io. Matoa zay ianao mbola mpanota nateraka devoly ianao, zay miaraka aminao zany mpiara-miasa amin'ny devoly ny dikan'izay. Zay ilay fampianarana numéro 18 sy 19 hoe mpiara-miasa amin'ny devoly io Jesosy Jesosy Jésus Jesus-nao io ry Amerikanina. Ary frantsay ry anglisy avy any aminareo fampianarana io. Nareo no mitondra unité nakety atody kely amakany aminareo mihitsy n'izao ny teny. Ahoana io teny io? Nampianaranareo dao zao toy izao lasa mpanota. Ahoana? Kozinareo ny olona. Zao ilay Jesosy nareo zao, vao tsy tonga saina ihany. Vonoanareo daholo ny olona teto ambonin'ity tany ity, matinareo hatrany amin'ny malagasy rehetrarehetra. Nampidirinareo zava-dosany teto amin'ny tanin'ny malagasy, tany amin'ny tanin'ny frantsay, tany amin'ny tanin'ny anglisy, izy tompony ihany moa zany. Andriamanitra tsy izy natsofoky ny tena ampalahelo ilay sary misy. Velantsika any zany rehetra zany fa ny eny ao mahita lozaka ambeny adala mandrosika voe. Toetsika amin'izay ny teny. Ary ity nentiko amaranana anazy dia afaka miditra daholo amin'izay tsika amin'ny mesazy satria efa 37 minutes izay ny resako dia afaka miditra daholo amin'izay nareo. Araka ny bokin'ny misy ny Hebreo toko 10 andininy 420 ho an'ireo izay milaza fampanota na hoe mifona dia mivavaka dia mifona dia manao ratsy dia mivavaka dia manao ratsy dia mifona moa e. Manao ratsy dia mifona dia manao ratsy dia mifona. Ity ny tenin'Andriamanitra nomena anareo. Ho an'ilay olona manao an'izany adalana mini-manota zany, zany nampianaran'i Jesosy Jesosy anareo. Jesosy Jesosy dia jereo zava-doza amina tambo tena fanohitra amin'ny soratra Masina mihitsy ngeteny izy. Dia hoe tena devoly nampianatra anareo an'ity resaka hoe tsy maintsy manota ity. Nareo tsy afaka dia ilay Andriamanitra marina nendrikendrenareo. Ny teny demoly ny tazominareo. Izay koa ny tena point ambony indrindra ato amin'ity fiarahan'Andriamanitra ity satria Andriamanitra io tsy mihaino mpanota. Ka le manafaka anareo amin'ny fahotana mihitsy ny tsy ekeny hatramin'ny farany mihitsy, tsy eken'ireo devoly ireo. Ary zany ny fampianarana alefan'i Jesosy Jesosy aminareo Jésus Jesus hoe aza atao afaka amin'ny fahotana mihitsy fa io no tena sakafon'zareo io. Satria raha vao afaka amin'ny fahotana tafaraka amin'io Andriamanitra io avy hatrany. Ataony tsy afaka ao mihitsy nareo. Satria sady mpandainga ny mpangalatra ny mpisoloky ny mpiteny ratsy ny mpanao teny vetaveta tsy haiko intsony izay ataonao rehetrarehetra any. Zany ny faratsinareo. Andininy 420 Hebreo toko 10 Hebreo 10:26. Fa raha mini-manota isika rehefa nazo ny fahalalana tsara ny marina, mini-manota. Ny atao hoe mini-manota dia mifona androany dia mamerina rapitso. Mifona indray raha afaka pitso, mamerina ny ambadika an'izay. Mifona amin'ny sabotsy, mamerina latsinainy. Mifona amin'ny lahady, mamerina amin'ny zoma. Zany ny atao hoe mini-manota raha tsy hainareo. Dia cercle vicieux verina eo foana io. Ianao mihitsy izany voateny zany. Ianao izay mijery tsy mihaino anahy io. Ary le tena tsy te haino, kanefa tsy maintsy mihaino ianao fa mamono anao ty teny teny e. Ity teny ity ny mamono anao sy mamely anao na manavitra anao. Rehefa ranao ny teny marina ny Ehosoa ilay zanak'Andriamanitra marina hoe za tsy hanota intsony
dia anatona ty amin'ny eliana fa tena hoavaka anao rehefa makaty dia avitra ianao zay tsy mamono anao ty teny ty fa rehefa tsy raraha kosa ianao ary tsy vakino anao tya dia zao teny enao zao na ho tapenanao aza ny sofinao na isitrika anaty lavabato ary ianao tsy te hiaina alefanao anatin'ny tany leonao ohatra ny otrisy mamononao foana ty teny ty tsy afaka eo mihitsy ianao ninina ho ataonao teny marina ngety e ao anatin'ny baiboly anao ngety e daoarany raha miny manoto isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony tsy misy fanatitra ho anao ntsony nde mandeha ihany zany ianao mahazo ny famindram-po io dia ny aoriana zay tenin'ny famindram-po zay ohatra nataony Iosa hoe za tsy manameloko intsony na hoe natao batisa atao amin'ny Iosa anao dia afaka zay le tena izy zay dia ozy amin'izay le zanak'Andriamanitra marina hoe tsy misy fanatitra noho ny ota intsony fa fiandrasana mahatahotra ao andiny fa 7 amin'ny fitsarana ho tsaraina ianao zany ary fahatezerana mirehitra zay andaniny fahavalo rehetra kosa lasa ny vadika fahavalo ianao ny olona miny manotra sy mpanota zany dia fahavalon'io Andriamanitra marina io ary mimana ianao amin'ny fandorana anao ary mimana ny amin'ny fitsarana zay milezana anao zay le hoe ny aza mba maty ianao e ho hitatsika eo ny toyny nefa ny teny zao mbola velona zao dia efa mandeha ny fahamaliana tsy misy azany miala mora zany tsony zao e tadidio zany andro ny fahamaliana zao efa tapitra treo ny andro ny fanginana andro ny fahamaliana zao zay rehetra nanao an'io Andriamanitra marina sy nanambany sy nanao ratsy amin'io Andriamanitra marina io zany nanao tsinitsinina ny teniny sy nanambany ny teniny ela rehetrarehetra tsy misy hafamaina zany tsony zao nanao tsinitsinina ny teniny sy ny asany rehetrarehetra aza mamana tena zany hoe miala maina zany nanao kasiparana ny teniny izy milaza fa afaka nyfahotana zay miaraka aminy ianao ry maneritra hoe tsy manina tsisy anyzany fa amaolombelanao micomprendre anao izy taiza nisy Andriamanitra ny comprendre anao raha ny comprendre izy tsy nalefa ny safidrano raha ny comprendre izy tsy nalefa ny dao zao karazana retina zao raha ny comprendre izy tsy nataony maty ianao ary raha ny comprendre izy tsy natsipiny amin'ny herin'ny olona ary raha ny comprendre izy tokony tsy nandevoziny zanak'Israely fa nandevoziny hatrao mandrak'izao mbola mijaly foana nyverinao amin'ny tany izy mbola fahoriana foana tsy micomprendre anao zany io Andriamanitra io fa asory anatin'ny atodoanao zany tsisy Andriamanitra micomprendre anao zany ty any ny fantany aza manota intsony zay ny teneniny dia tazoma rehefa te ho any aminy izy koa nge ny tompony lanitra ny lanitra eo e ka tsy ianao nitsotsotso makany efa nyteny izy fa masina ny Andriamanitra reo ary zay araka amiko tsy mety masina tahaka zay ny dika le hoe Matthieu 5:48 Matthieu 5:48 aoko tanteraka ianareo zay aleo zay ny amaranantsika azy tanteraka e Matthieu dia afaka miditra amin'izinareo amin'ny mesazinareo mba hafany be sy ny maro tafiditra daholo dia amaliko anazy Matthieu 5:48 ko amin'izany aoko tanteraka ianareo toy ny fahatanteran'rainareo zay any an-danitra ianao zany dia efa nomeny Iosa baiko hoe rehefa teo any amin'ny lanitra ny lanitra ianao aoka ianao ho tanteraka atao ny sitraponao atete an-tany tahaka ny any an-danitra any amin'ny lanitra ambony any zany manomboka eto ianao zany dia tsy maintsy tanteraka dika ny tanteraka ao amin'ny teny anglisy dia hoe perfect ary ozy ny teny frantsay hoe parfait ianao zany mila parfait perfect tanteraka ozy ny tenin'Andriamanitra rehefa teo any amin'io Andriamanitra marina io fa ny olona zay tsy parfait tsy mahazo miditra makany zany ozy ny hoe ianao zany parfait mihitsy madio zany ny eritreritra anao voalazanao madio be mihitsy ny eritreritra ary tena ho any soarerery ny zavatra rehetra momba n'izany Elias zany donc vakitsika teny zay hoe madio ohatra ny mieritreritra any amin'ny bokin'ny Hébreo any angambany izy rehevatsika Hébreo tsy le mainka fanirany Iosa zay manaty zay mosany manadio ny eritreritra vakitsika aminomboka amin'ny 9:12 zany dia hatrary amin'ny 9:5 zany ty 9:12 16:17 aloha vakitsika aminomboka amin'ny 9:11 Hébreo 9 dia aminomboka amin'ny 9:12 fa Iosa kosa Hébreu 9 manomboka amin'ny 11 ka hatramin'ny 17 eo na 18 angamba vakitsika eo daholo fa Iosa kosa rehefa tonga ompisorona be ny amin'ny zatra tsara ho avy dia namaky teo amin'ny taberna kely lehibe lavitra sady tsara lavitra
zay tsy natao tanina, zany hoe tsy misy an'izao zavatra rehetra izao. Ka tsy mba mitondra ranosolahy izy na ranjanak'o mifanyrany tenany dia niditra indray mandeha ho any amin'izay fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay. Vadindrindra fa raha ny ranosolahy sy ny ranombolary ny lavelom-ba tontolo vavy avy afafy amin'izay voaloto no mahamasina trany amin'ny fanadiovana ny nofo maika fanyrany eo soa zay nanatitra ny tenany tsy manantsinon'Andriamanitra tamin'ny alan'ny fanahy mandrakizay no adio ny fieritreretanareo afaka amin'ny asa maty mba hanimponareo an'Andriamanitra velona. Tsy tomba tany amin'ny 15 tsika fa teo amin'ny 14 dia hitantsika ilay izy zany io izy io. Zany hoe madio hatrany amin'ny eritreritra rehefa tonga amin'ny Jehosoa. Tsy misy maloto zany intsony eo aminazy. Afaka daholo ny zava-detra. Zany ilay tena Andriamanitra tena marina zany. Izay ilay tena niantona teo amin'ny fijaliana, izay ilay tena nandatsaka ny rano, izay ilay tena zanak'Andriamanitra marina indrindra. Izay ilay teny hoe aza manota intsony ny anarany Yahosoa no anarany. Zao toriany Eliaza. Tsy azo ovaina koa izay anarana izay satria tsy misy anarana hafa nomenany olona mba halanitra zao na famonjena. Ka rehefa Yahosoa ny anarany tsy azo ovana zavatra hafa intsony izay. Ary Yahosoa rery na vita nafaka amin'ny fahotana tsy azonao ovaina zavatra hafa na atao ovaina atao paralèle amin'ny zavatra hafa. Devoly manao an'izany, mbola devoly koa manao an'izay. Io nareo tsisy afaka amin'ny fahotana io. Fa izay nanatona ny Yahosoa rehetra tamin'ny alalan'ny Elia ankehitriny afaka amin'ny fahotana daholo ary tena madio be daholo tsisy tsy intsony. Anjaranao sisa mandray fanapa-kevitra. Za miteny aza miaraka amin'ny Jesosy, Jesosy hoy miala tao. Rehefa te hitsipy amin'ny elo mipetraha ao. Efa miteny ho any amin'ny elo anao fa tsy solution zany. Ary anao tsy havita minovam-palitao fotsiny ao ry Jesosy. Tsy misy Jesosy afaka minovam-palitao zany fa 2 arivo taona ianao namono olona zay. Aiza tsony ny vita madika tampoka fotsiny hoe tsika kosa fa tsy manota. Tsy afaka manao an'izany nareo satria maninona? Lay devoly lehibe nareo mihitsy ny eny mihinan-kanina amin'ny fahotana io hoe ka ao namono nareo navelany ho afaka amin'ny fahotana. Tsy afaka ho zany mihitsy nareo izay miaraka amin'ny Jesosy. Moa Jesosy koa tsy afaka amin'izany. Samy voa daholo nareo. Fa endrena andao anatona ny Yehosoa hiaraka amin'ilay Andriamanitra Abrahama izay antsoina amin'ny anarany hoe Yahva. Andao hiaraka aminy. Andao hiaraka amin'ny Yehosoa ary andao hiaraka amin'ny Eliaza ho hitanareo maso. Mpanavitra zany Eliaza zany. Mpamonjy zany. Ary tsy manaiky ny faratsiana hatramin'ny farany. Tsy manaiky an'io Andriamanitra tsy izy io zany mihitsy. Tonga ny andro andravana ny reny ary tena mandrava Eliaza. Izay koa ny asany atao hoe Elia, mandrava ny Andriamanitra tsy izy. Mirary izy soantsika rehetra ho faly nandeha izany teny zany. Miala amin'ny Jesosy sy Jesoa. Miala amin'ny Jésus Jesus. Mahitsy be ny tenin'ny Elia. Rehefa te ho ripaka nareo dia mipetraha ao. Safidy io sisa. Ary rehefa te hitsipy any amin'ny elo nareo dia mipetraha ao. Rehefa niteny taminareo hampiaradia amin'ny devoly io. Iraky Satana io hanipy olona any amin'ny elo. Azay ny mission io. Tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany io fa laingy. Laingy zany. Tsy nandatsaka ny rano zany iny. Laingy zany. Tsisy nataony iny zany teo. Fa mpamono iny ary tena pisoloky direct fotsiny zao izy. Ny rahan'ny Satana izy amitaka anao mba ino zavatra tsy izy. Ary anamboatraboatra lalana hoe Andriamanitra mpamindra fo ka mazo manao ny adalàna ianao fa mpamindra fonga io. Nefa hitanao tsara ny teny teo fa tsy mahazo miditra ny amin'ny lantinylanta zany mpanota zany. Fa vitan'i Jesosy, Jesosy ny teny taminao hoe izy mamindra fo fa Andriamanitra fitiavany hoe be famindram-ponga io hoe. Ary raha ny teny dada Eva za mamindra fo amin'izay tiako amindrana fo ho an'izay ty azy zany. Fa ny exploité ny devoly zay teny zay hoe izy no mamindra fo ka ataovy ny adalàna. Jereo amin'izany ny fanaovana famotany olombelona, izy no mpamindra fo fa manaova adalàna ina. Dia mitsipaka ny teny dada Eva hatramin'ny farany mihitsy nge. Ka niendra mahita loza ka miheny. Hitanao zao ny loza ny teneniko anao, miala amin'ny Jesosy, miala amin'ny Jesoa. Hitanao tsara izy zay, mazava be ny fanazavana teto, afaka nandefa mesazy zao tontolo zao. Samy mieritreritra, zay tonga saina manapa-hevitra, manarà ny Elia amin'izay, manatona ny Elia amin'izay. Tonga ny andro hiantsona farany ana rehetrarehetra. Tena tsy diky mihitsy hoe hiantsona farany ana rehetrarehetra. Dia mbola mihitsy ny fotoana miazaka zana reo. Tonga ny fanampiten'ny Andriamanitra tsy izy. Tonga ny famerenana ny voninahitra ny dadanay Yahva. Tonga ny famerenana ny voninahitra inaran'ny Yehosoa. Lay zokinay maralanay, lay maty teo amin'ny fijaliana noho ny aminareo olombelona mba hamonjy anareo.
tonga ny famerenana nyzany rehetrarehetra zany ankehitriny Eliananao anazy zany mahatonga ny Elia miantsoantso anareo hoe dieny mbola tsy mipokany aminao ny atezerany avo indrindra maiza manapa-kevitra teny zao fa tsy maintsy ho tanteraka amin'ity taninareo ty teny ty hoe ho atao miavaka ny manompo an'Andriamanitra marina Iaiava zay dia Iaosoa sy ny tsy manompo azy tsy maintsy ho aseho zay ary tsy maintsy iseho zay voninahitra ho an-dadamala Iaiava saotra betsaka azy tsika ny amin'izay teny mena zay ary ny fandriny Eliady tonga saina daholo rehetrarehetra hitodika ho any amin'ilay mpamorona anareo ilay tianareo Iaosoa no anarany ary ivavakitsika saotra betsaka dadamala Iaiava taio zany teny zany fa tena tena hitondra soso fahasoavana amin'izay rehetra miaina ary fahatsarana ho an'izay rehetra mandry fanavotana ny olona ny anton'izao fampianarana izao ary fiantsona ny olona hitodika sy hiverina ho any aminao valio antso ny tsirairay avy valio teny ny tsirairay avy dadamala Iaiava mamalia vavaka ianao voninahitra anao mandrakizay arovy ny teny izay nomeko satria avy any aminao ry arovy ny teny izay rehetra nambarako satria nomenao reny ho hanavotana ny olona hiverenao any aminao sokafy hatrany ny varavarana maidirana izay mbola afaka miditra dada malalo Iaiava vonjeo izay rehetra fatady ho faty mo tonga soa aminao Iaosoa voninahitra anao mandrakizay amin'ny anaranao Iaosoa anaovana ny vavaka sy ny teny rehetra halleloia amen dia miraha sotrera samy teny Iaosoa ho amin'ny fitohizany fiarahantsika manaraka indray a vedao matomboka